androany moa zany dia nirahantsika teo ny tribonaly manetroketrika nentina nahafahana ireo olona enina amby zato mpiasa atao amin'ny ministère de fambolesation Arozono dia ndraikitra ny fitsirihana sy ny fanaramaso ny fanaovana masom-bolo ary hoe inspecteur contrôle izany ho an'ny masom-bolo fonctionnaire daholo reny fonctionnaire ministère-ny fambolena ary manana diplôme ny ingénieur manana diplôme ingénieur dia natao inspecteur ary diplôme hafa technicien ambony hafa dia contrôleur fa mitovy daholo ny asany dia mitsirika zany ny fantetarana ny fambolena masom-bolo satria ao anatin'ny lalàna ny lalànantsika misy lalàna momba masom-bolo misy fenitra rano na ny fambolena azy na ny fitehirizana na ny fivarotana izy ireo zany dia afaka mijirika afaka mijery manaramaso ny eny amin'ny toeram-pambolena eny amin'ny toerana fikarakarana na fikirakarana azy dia any amin'ny fivarotana ihany koa fantareo fa mana vina ny gouvernementantsika dia ny hoe fahavitana ara-tsakafo ary zany fahavitana ara-tsakafo zany dia tsy atao toto foana fa atao koa manaraka ny fena misy lalàna ny fena masom-bolo ary raha te azo vokatra tsara tsika dia fantatsika fa kasinga iray lehibe ny masom-bolo voafantana no zany raisin'ny fitondram-panjakana raisin'ny ministère fambolena ho zava-dehibe zany ny fanarahana zay fenitra zay dia nanaraka koa lalàna araka izany dia natao araka ny tokony izy zany nanaraka ny lalànatsika no nanao an'ireo fampianianana ireo tontolo andraikitra zay ao anatin'ny ministère ihany no manao azy tiako tsipihana fa anisan'ny fanontaniana sy aia na napetraky mila hoe famahoana ny aty an-tanany foana no atsony ireo rehefa hanao an'le asa araka izany dia zao zany tsika dia manana enina amby zato zany hoe manenika ny fahatoaroa amby roapolo ireo dia tsy misy tsony zany ny olana amin'ny fahafahana manao ny asany amin'ny fotoana sy amin'ny vanim-potoana ilana azy satria ny fambolem-bary vary no resahako dia tsy maintsy amin'ny fotoana no itsirihana an'izany fa tsy rehefa vita koa vao tsirihana ary ireo olona mpanao masom-bolo raha tena matiany izy dia manao an'izay fangatahana zay zany any amin'ireo fari-piadidian'ny ministère de fambolesation ampina Aronjono eny amin'ny faritra tsy mpijirika sy mpanaramaso any zareo fa technicien aloha izy voalohany indrindra ary araka izany dia azon'ireo mpiara-miasa amintsika tatsaha anontaniana mihitsy ny toromarika sy ny torohevitra ahafahan'ireo manatsara izany voly masom-bolo zany ry zareo afaka manoro hoe arina reo satria tsy avaizany ny masom-bolo fa reo masom-bolo reo dia avy any amin'ny fofa avy any amin'ny toeram-pikarohana no tena ahitantsika an'ilay tena fototra dia avy any amin'ireo fototra eo no miampita any amin'ny zareo no zany dia tena ao anatin'ny asany tanteraka ny fanoroana fanomezana toromarika teknika ny zava-dehibe ny androany dia entina ilazana hoe tsy ataoko totoa ny masom-bolo marina ny teninao fa hoe lafo ny masom-bolo raha mihoatra ny vary tsotra fa zay indrindra tsy ny tsara tsy mba mora ozy izy ary afatahana koa hoe ay hoe zava-dehibe ohatra zao ty masom-bolo ty fa tsy azo ataoko totoa no zany zany dia mino ary ho hitantsika fa tsy maintsy hitondra fivoarana hitondra fahantsarana zany amin'ireny fivarotarotan'ny olona masom-bolo reny tokony isy anaraka fenitra amin'izay satria isy zany zao manomboka zao ny mpanaramaso any amin'ny faritra ka tsy tototsony satria olona nanao fiainana tamin'ny lalàna reny afaka le atao hoe verbaliser ozy izy tsika afaka manala ny fahafahan'ireo mpivarotra na mpikirakira masom-bolo zany ny fahefahan'izy zareo ao anatin'izay lafiny izay